tonga eto Tojo Ravalomanana ampirahina amin'ny malagasy rehetrarehetra aza manaiky zany azaran'ny mpanao politika zany ohatr'izay mambanjolona hitsy tsara zao tombotrentony hitanareo io mitongilangilana io hovaitsika ao dur io izy rehetrarehetra mihitsy ka zao ela loatra zay nijalin'ny vahoaka malagasy voalohany indrindra aloha dia miarabantsika rehetra na vita niatra izao fahantrana tsy miendrika izao tena efa mpakatany amin'ny taolana fahantrana mahazo vahoaka malagasy maranjaza tsy marina eto ambopo antoerana anisany betsaka indrindra feno ny solotena amin'ny malagasy avy any amorotsiraka rehetrarehetra avy ka eto dia atombokitsika eto Antananarivo mifanovana efa vonina re io fa sa tsy vonina ilaina mifanovana sa tsy ilaina ao atsika efa izy ny tatana teo dia ahoana ny ahafahany efa jere fiainantsika rehetrarehetra ahoana mbola ahafahany manome promesy ianareo ihany ho vitany io efa teo nakatsina vita aloha anaovana azy any amin'ny fisaraham-baza amin'ny malagasy tsy mipolitisianina amin'ny mandrava amin'ny malagasy dia vahoaka endry ary mila mpitondra endry Tojo Ravalomanana hitandro zafa ene zany ary tia tanàna vahoaka ny tanànan'Antananarivo fa tsy tanàna amin'ny politisianina zany isika vahoaka ny tompon'ny tanàna fa tsy zay politisianina any hovaitsika fanaovana politika eto Madagasikara fa hita fa tsy naomby matoa io mbola mahatra be ohatr'izao tsika tsy nety le izy lozy ka tongotsika mitondra an'le fanantenana etontsika amin'ny fanantena elantsika amin'izany lozy zany elantsika amin'izao aizany zao hita fa tena ratsy fanahy mihitsy zay ray tonga ao fa Tojo Ravalomanana tsara fanahy aminao foana sotra betsaka ny nanainga tany an-tranontany fa mbola tsy ampy le izy fa tsy maintsy mbola mandeha fity tsika amin'ny 1 volana Desambra tongava fity vao maraina tongava fity maraina fa tsika raha mazava azonareo zany satria ho avy ny aizina rehefa riva ny andro efa vonina le ratsy fanahy dia hangalatra safidy bahoaka fa tsy anaiky azamy mihitsy tsika marina zaza tsy marina ka vinan'ny candidat Tojo Ravalomanana dia tsotra maiky tena maiky any manarina n'Antananarivo ka raha tsy olona dalitsika ka tsy hay anala zordina ka raha tsy olona tsy mahay tsika ka tsy hay anao kirage fa mbola betsaka no zany vitatsika ho avoakatsika daholo fahaizantsika rehetrarehetra sady zao ne sambatra be tsika fa tsika ne manana candidat anankiroa réacteur roa ry misy liona be anankiray teraka liona be anankiray zay almamitsona betsaka ty veletoerana azafady fa nahalina ary ty fiaintsika otr'izao foana sa tsika mijeriny ery tena faly mahita anareo eto vahoaka nambopo tonga eto zay ilaza aminareo fa tena tapa-kevitra tsika tena tapa-kevitra tiarsa faka mifandresena aza matahotra reo minao fotsiny any ka rehefa tonga le fotoana mifaraka amin'ny 1 volana Desambra dia io no vidiny Ravalomanana Tojo na Tojo Ravalomanana firy numéro tena mahay baiki nareo tiky tena mahay tena mahay dia zao eno tsara raha tonga ty zahay ilaza aminareo fa ny fandresena ho azotsika mifaraka amin'ny 1 volana Desambra 2024 zao amin'ny herin'ny androany le fividianana dia zao voateo azy zao niresaka tamin'ny drala tany amin'izay niresahako tany amin'ireo internationalinao jereneo hoe ty tamin'ny 3 octobre izahay no niona teto amin'ity brontseny ity hoe faranana amin'ny 17 volana novambra ilay fahazahoana ny ordonnance niarana anaiky daholo dia namarina ny senia le 4 octobre ihany nilaza fa hoe faranana tsy maintsy faranana amin'ny volana octobre amin'ny volana novambra faravolana satria manjary mifangaro amin'le RAL na révision annuelle liste électorale samy nanaiky teo gaga tamin'ny sabotsy
zay na tokony iny hoe vovô maiky fanambarana maiky tena maiky ka tiako lazany aminareo hoe hoe tany ho rendanitra fa manontany daholo rao mpiara-miombonatoko amintsika fa disinina dia zareo no nanapa-kevitra rery tao ary raha misy fanapaha-kevitra ohatran'izany ny rahana ka nisy fanarahana tokony fampihera aloha satria manjary mifangaro le ral raha mbola nitoizina hatramin'ny androany tsisy dikany akory hoe efatra andro fotsiny na 3 andro dia maninona ny tena izany aty am-bopo satria aty am-bopo tsara mahalala ny zavatra rehetra misy dia ny antony anaovana an'io any afarany an'ireo le olona dia daviny ampidirina ao anatin'le liste électorale indray amin'ny alalan'ny ordonnance dia mahalala anareo ary voakana mbopo fa tena ho mailo hoe anareo ary tena no andro maso mihitsy hoe ty olona ity tsy afa-ty aminay ary saika le mpitandro ny filaminan'ireo zandary zan'ireo misy azy misy an-jato isaka ny arrondissement hitanay eo mety ohatran'izany ary fa ntian-dalàna ozy zareo le eo amin'ny safidy ny fanaovana zao fa zao tokony takitsika aloha rehefa tonga ny amin'ny heriny androany dia takitsika aloha hoe aizarany nanaovana n'lay arretage définitif rovina zany va tokony mba anatrika eto solotena ny antoko politique ny société civile ary reo mpanara-masina observateur tsisy tolo le fotoana izy rery am'izay ny manjaka oatra banga amin'ny ala tsy titeny lava be dia zao ny andro masom-pokon'olona ihany nareo ihany tsy maintsy aty amin'ny base ty ty olona tya izy mantsy hoe manana autorisation manotena ara-dalàna le tsy fony anatin'ny liste fa olona avy any velany dia zao voazonay androany maraina indray fa misy sazy hatramin'ny efa-bolana hatramin'ny efa-taona dia amin'ny 400 000 hatramin'ny 4 millions gadra 5 taona izy ho an'izay olona rehetra mbola manao fahinahiniana ka misoratra fanondrony eo anatin'le liste voalazany lalàna voalazany lalàna tsara mihitsy izy hoe tsy azo atao ny misoratra indroa ka ho an'izay tena olona tia hisoratra iadra izy rahatratra eo ary hitorotsika mitindra mandeha ty fa nay samy zareo raha milaza hoe tsy mety ange ty ataontsika ty samby ao mesianisme milaza an'izany zay tsy anao an'ty izy fataovy milaza anareo zany aho mba tsy atompotrano mino anareo fa tena manomana osoko ny antony anotarana azy hatramin'ny androany dia moramoran'le osoko nefa ny osoko io zay olona tratra ao le tena olona hoe ty izy misoratra anarana nefa va tapitra le nefa izy misoratra anarana miterakafo izy aloha manodididina n'Antananarivo reo le olondreo dia le olona nanao an'iny na le zareo amin'ny sedy na zareo amin'ny siny mihitsy hoenjentsika hatramin'ny fara mihitsy fa aza matatronareo zay mahatonga namonjy anareo ty maika aloha ilazako an'izy indray fa voavy ny voroto indray zay androany dia tsy emitra mihitsika fa zavainy isan'andro any horen'ireo olona tady efa miomana ny anao an'le osoko satria izy indraindray avy any soavina andrina any makaty tsy mipetrapetraka fotsiny zay fa tonga avinareo maro mifidy manao arak'izay azo atao zay arovana safidiny olona rehefa tena mampiteny tsy mahay miteny mihitsy ty tsy maintsy tonga maro isika indrindra nareo aty vo maraina be nareo dia tonga dia jereo ao anatin'le urne sao dia efa misy hafahafa firenena zay hoatsangatsika firenena tena vanama andeha araka iresika eko i Madagasikara firenena zay hoatsangatsika